Tsikatra tao anatin'ny fitsidihana izay natao tany amin'ny commune Miary district Antorial Faroa ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny ankizy eo ihany koa ny tsy fampindanja izay matetitranga amin'ireo ankizy latsaka ny 5 taona ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika no tena anton'izany ary ny tsy fananana fahefana amin'ny fividianana sakafo ny tsy fanarahana ny toromarika samihafa izay omena eo ihany koa no isany mampiroborobo izay trangana tsy fanjarian-tsakafo izay toy izao ny tatim-baovao. Distrika 3 ao anatin'ny faritra Atsimo andrefana no tena ahitana tambony momba ny zaza zavoan'ny tsy fanjarian-tsakafo dia ny distrika Nampany, Betioky ary Benenitra. Ny faritra Atsimo andrefana moa zany dia anisan'ireo faritra ao anatin'ny hoe Grand Sud izay misy ny tsy fanjarian-tsakafo tena hoe hita zany aty Atsimo ka aty marina fa amin'ny faritra Atsimo andrefana dia misy distrika anankisivy fa ny distrika 3 any Atsimo zany no tena misy ny situation de malnutrition taha ambony indrindra zany raha ohatra ka zay no azo lazaina dia ny distrika ny Ampany, distrika ny Betioky ary distrika ny Benenitra. Dia amin'ny fiaraha-miasanay amin'ny partenaire zao dia sotominay daholo ireo partenaire ireo mba hanatanteraka an'le paquet d'activité any amin'ny faritra amin'ireo distrika anankitelo ireo satria ny tena olana atao amin'ny faritra Atsimo andrefana moa zany dia raha tsika malala fa resaka insuffisance pondérale, resaka malnutrition aiguë zay moa zany tena anisany olana lehibe misy marina fa eo anatin'ny mpinanina moa zany dia c'est plutôt ny resaka malnutrition chronique no tena voizina fa nefa ireo zay malnutrition chronique zay dia ho tratra ihany rehefa miverimberina matetika io resaka malnutrition aiguë io. Miara-miasa ihany koa zany ny ORM Atsimo andrefana amina partenaire BDB aty Atsimo andrefana ohatra hoe ny PAM, ny UNICEF, ny Adrazina, ny ACF, ny CRS, ny CDD. Nisy ny fanofanana ny mpanao gazety tany Atsimo andrefana ahafahana mijery ny zava-misy any fotony ny arahan'ny ONN sy ny UNICEF mba ahafahana manao fanentanana ho an'ny ireny rehetra anovana fomba mampanao indrindra fa miresaka fisakafoanana. Tanjona nyity fifanana ity zany dia satria nyity ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ity dia mila fiovana ara-pihetsika sy fomba fanao ny olona zay zany tena voalohany andresena nyity ady andresena ny tsy fanjarian-tsakafo ka ianareo dia anisany voalohany afaka manao an'izay fanentanana zay afaka manao an'izay fanetsiketsehana ny olona hitondra an'izay hoe afatra iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia zay zany tanjon'izao fifanana zao fampahafantarana anareo ny zava-misy aloha voalohany dia hoe inona ireo afatra tokony ho ampitaina amin'ny mponina sy ny vahoaka malagasy. Ao anatin'ny fanatanterahana ny mpinanina 3 isika amin'izao, ny mpinanina 3 moa dia drafitrasa masana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny taona 17 ka hatramin'ny taona 2020 izay anatanterahana ny paikady miatraika mivantana amin'ny reny sy ny zaza izay ahitana ny tetikasa fafy na ny fanjarian-tsakafo fahasalamany fotony, ao koa ny paikady miatraika amin'ny tokantrano ary eny anivon'ny fitantanana.